Ny ako sy Arivo Radio manolotra ho anao fizarana voalohany ny tantara mitondra ny lohateny hoe Varomaizina. Tantara nosoratan'ny Rajaonarso Jean Flavien. ireo amin'ny ny tantara Irina Sandra, Niara Besson, Itokina Kalona, miaraka amin'ny Robin, Toby Bienvenu ary Fidernier. Mamototosa Niara Besson, nandray feo Patrice Menjanahary, nandrindra ny ara teknika Fidiarniaina. aniny andro faefatra. Efa namposiko ihany hoe mikatipotsiny ty fiangonana ity. Nandritra 12 taona nanaovako ty azy ty izay dia nandray lesona hoe anaty bala sy anaty fiangonana ny tena fiodiodian'ny olon-dratsy mpamerikeloka. Ankoatra ny hoe ny mpanety sy ny mpanasa lamba ny tena mahalala ny resaka rehetra mihodina eo an-tanàna. Tsy andiso mihitsy ny aiahako hoe misy zavatra tsy milamina ato amin'ity fiangonana ity. Tsy aizavany izany nefa mora ny manavaka azy. Mila mieriketrika mijery izay zavatra tsy amin'ny toerany ato izany ny masoko. Atomboka aiza nefa ny fanaratsy ratsy fanahy manelingela filaminantsainao. Maninona moa atao hoe izy oloha mihitsy Pastera Ialay. Faly mafantatra. Hitako nijory teto alohan'ny alitara ianao dia nanantona. Matetika mantsy mandinika ny lacroix Kristy ohatr'izao ny olona rehefa sendra mystera mampikorontana ny saina. Dia tonga ianao manampy ahitady mivaliny ho an'ny fantany. Engany eo aty amiko ny tolotsaina avy amin'ilay endrindrindra dia ho haiko ny amalo amin'ny fanontanianao. Marina ny ianao. Manana fanontaniana manitikitika ny saiko tokoa mantsy ahy io. Apetrao ary moa fa toerana sy fotoana nalana sarina marina tsy mbola hitanao angamba ny androany. Za dia isan'ny olona mamelanjany traikefa. Hafa mihitsy mantsy ny fahalalana sy traikefa voangon'ny olona iray nandritra ny taona maro nanaovany asana izany. Imbonakevitra aminao raha ny amin'izay fanontania izay. Voasavara amin'andro makany tena fanontaniana ihany iny ka. Eny ary. Tsinjoko amin'izao firesaka ao amiko izao hoe tsy voamaly ianao ny andro ny ondran'Andriamanitra. Mahay nomombana ianao raha izany. Efa ho 30 taona tokoa izay no hitako avintsika sy fijirinao ihany koa fa tsy hoe nitombanako fotsiny ka. Mila angola sy fahaiza milalao mantsy ny asa toy itony. Zany? Asa raha mbola mimpikevitra amiko ianao. Angola, lalao, ino ary ny tian'ilay zalahy iza ihany koa izy ty fa dia sanatria ve ka ety amin'ny endriko ataonao tsara jery misy mivalan'izay fanontania izay. Miala tsiny fa lasa tampoka tokoa ny saiko. Inona tsara moa ilay fanontanianao teo? Azo iverina avy eo aho hoe mpiandry ihany mampitia mirembiny ondrany. Hafa kely izany fanontanianao izany ry tovolahy. Ka iremby aninona tsoa moa izy rehefa mifankazatra aminy eo ny ondry? Marina ny ianao. Satria moa izany ny dikany hoe miremby dia misambotra aza izay tsy maintsy andositra raha mahita ny tena endrika ilay ambodia manafiny endrika e. Oka fa azoko. Dia ny vala amin'izay fotoan'izay manome fiarovana saritsary no an'ireto ondry tsy mahalala ny marina. Manome fanantenana paradisa nofinofy satria tetika hivarotana ny fanahy fotsiny ihany. Mahafinaritra ihany izany dinidintsika mianaka izany saingy andao an'se vetivety angamba aloha. Dia sanatria ve tsy hanampy amin'ny safidy manadala mipetraka eto amin'ny lokondray ianao? Hiditra ondry ve asa hiezaka ho mpiandry? Teo ato fotsiny amantsy ny tena marina. Izay baiko ny feo mifetra etanao arahana fa feo an'Andriamanitra ireny. Izay ny sosokevitra azoko menanao. Mahanano diso safidy nefa tsy firesak'olona tsy mahalala velively raha ny ianao ka. Izay no ilazako hoe aleo aikisakitsa amin'ireo tena mila valim-panontaniana. Ndao ary ry tompoko. Te hizara farany aminao ny aiahako aho na izany aza. Dia any an-trano angamba manapa-kevitra amin'izay ho safidiako. Lazao ary fa menanao ary afarany tokoa. Manao hoe sozo feren'ny jolahy tokoa tony trano tony. Raha tsy diso misy an'izay teny izay ao amin'ny baiboly ao e. Voalazanao. Eny ary fa ilozako ianao aloha e. Eny ary. Manantena fa mbola eo sika. Na ato na any ampiasanako tsy maninona.
Tsy fantatra kory hoe inona marina moa ianaran'ity fiangonana ity. Tsy nahita soratra koa moa teo ampidiranako. Fiangonana inona ary no voafoana azon'olona ivavahana amin'ora rehetra ohatr'ity e. Mampatsiaro ny sinagoga Jiosy fahiny. Oay, ary tsy raty ve ilay fanena tamiko teo ampidirana teo? Izy mihitsy iny e. Fantatro amin'ny maso ny nanafeniny azy vava sy ny satroka aza menaka. Toy ny natahotra izany ny fijeriny teo. Natahotra ho fantatro ve? Mba mandroranga ty vao mifangaro amin'ny olona ty anaty bus ohatr'izao a. Sanatria ohatra ireny fato mbola avo ireny mifofokelika nefa mba alehilahy lehibe ohatr'izao ihany. Marikorikotra. Ianao sao dia tokony handeha taksi rehefa tsy mahatakatra lasantsy atao amin'ny fiaranao e. Aza mba mifanambany fa samy 500 ihany ny firena aloha teo a. Tsy mahatakatra lasantsy ianao. Na zao dia zao azy ty bus itengenanao ty ny fidiko. Tsy mampihetsika akory ny vola ty amiko izany fa akombolo ny vava. Tsy vidim-bola ny fahaiza-miaina fa mba mahalala madio. Izany ihany nefa mampikirosofahana ny fiainan'ny tona ohatr'izao. Sady tsy nangataka ariary taminao tsy niantso anao hipetraka teto akaiky ka ereto eny ianao e. Maharary saina. Soreto akaiky eo resevera dia aza asiana olona intsony eto fa alohako 5,000 ariary ny toerany a. Andray ianao sa tsy fahazalozanao mangeza ese eo e. Mba loza koa izany la vavan'olona mazona. Tsy nisy sanam-pandriana azy koa moa ilay fiarako. Atao ahoana moa fa maly amin'olona mitrotr'izao e. Aleo manaja tena rehefa mbola tsy misy fikasitanana mitranga. Fa maninona raha feno olona tsy mahafinaritra ohatr'izao koa izay alehako e. Mankaleo ihany indraindray saingy sarotra ny hivily lalana. Manaja anao inspecteur. Manahoana monsieur Rado? Salama tsara ve ianao sa ohatra ny malomalo kendrika mankoko? Manao izay tenenako mihitsy ilay rangahy ty marina. Efa lasa mbola sokiriny amin'ny fanontaniana dalany ihany. Fa angaha dia hita be mihitsy hoe tsy falifaly ny endriko e. Dia izay voalaza anao izay mihitsy no. Tsy izany fa le mifaniana amin'ny olona tsisy lana azy ahy e. Izay aleha rehetra misy olona mitondra onde negativa daholo. Za mihitsy ny tian'le tenenina amin'izany fa fantatro. Za koa moa tsy mahalala tsy tiana fa toa miasiasy mila sitraka aminy. Firikatra ny firimarina moa se no tokony hipetraka eto isan'andro? 9 maraina ka hatramin'ny 9 tompoko. Hoay le tsy nabotsy kokoa hoe fandriky ny fanontaniana iny. Azo ny angamba antika viana fa niovatampoka teo ny endriny. Aive dia serge manolo any sera tsy diso sa tsy izany? Izany mihitsy ka. Fa inona ny mahatonga anao manontany an'izany moa raha tsy mahadiso? Tsisy ninona fa alamino ny sainse. Mieritreritra amin'ny fotoana fahako mitady azy eto fotsiny rehefa misy fanontaniana ilako valiny iny. Sa misy zavatra tokony fantatro ve? Tsy misy ka. Gaga kely fotsiny Eny ary ilozako aloha sera izany fa masotoa e. Renareo teo fizarana voalohany ny tantara mitondra ny lohateny hoe Varomaizina. tantara nosoratany Rajaonarso Jean Flavien. Mola Laoviny, Irina Sandra, Niara Besson, Itokina Kalona, miaraka amin'ny Robin, Tout Bienvenu ary Fidernier. Namototosa Niara Besson, nandray feo Patrice Nomenjanahary, nandrindra ny ara teknika Fidy Arniaina. mbola itoy.